Mbola ao anatin'ny fampelezan-kevitra tanteraka ireo kandida ifaninana olona eto Madagasikara amin'ny 7 ny volana Desambra ho avy izao. Tsy dia naresaka ny fampelezan-kevitra raha ho an'ny teto Antananarivo, ho an'ny Antananarivo manokana moa dia maro ireo takelaka natao indrindra asiana ireny afisy ireny no tsy nahitana na dia iray ary sarin'ireo kandida. Arahantsika ny sary. Namafisy ny CENI fa mitohatra amin'ny alatsinainy 7 Desambra 2024 amin'ny 9 maraina ny fandresen-dahatra ny mpifidy ary azo ataony manao fampelezan-kevitra ao anatin'ny fetin'ny Noely. Farana amin'ny 7 ny volana Desambra amin'ny 9 maraina ny propagande, zany hoe afaka manao propagande foana zany ny mpanjay ranonjara rehetrarehetra zany mandra-pahatonga an'izay fepitona voalaza izay. Raha mitsikaritra eto Antananarivo dia mangina ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana olona. Eny fa na ny toerana natokana ampahafantarana ny momba ny fifidianana sy ny lisitry ny kandida dia fotsy ary tsisy manao peta-drindrina ny lisitry ny kandida. Namafisy ny CENI fa miisa 480 sy 940 ny mpifidy lehibe ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna afaka mandray anjara amin'ny fifidianana olona izay totosaina ny 7 Desambra 2024.